Mirehitra io atoandro io ny efitrano fandraisana lanonana sy fisakafoana natao amin'ny Cotisse tetsy Ambodivona. Ijoalajoala ny afo ary nandidina tamin'ny iray ora sy sasa no nahitany mpona tety ivelany an'izany. Fotoana fohy monja dia nigadona teny an-tenana ny mpamonjy voina raha voanare ny famaizana. Fotoana fohy ihany koa araka izany dia voafehy sy matateraka ny afo. Ny fihevin'ny afo tsy fantatra. Tsy fantatra mihitsy ny fihevin'ny afo. Zany hoe afo mirehitra moa tonga dia efa aingana amin'ny fahatongavanay miaraka amin'ny fitaovana izay ary fomba zany. Dia metimety efa tsy eny afo. Manao tsara tsy mitafy izao. Niezaka nanantona sy niresaka tamin'ireo tompontrano sy mpiasa atao amin'ity toerana ity ny mpanao gazety eto amin'ny TV, saingy tsy nisy nentin-dresaka izy ireo. Tsy mbola fantatra mazava araka izany izay niteraka ny afo, fa raha ny resadresaka sy ny fiorety ny antoerana dia mety ho court-circuit no niteraka izany. Teo letreryty famaizana ity ihany koa dia nitohana ny fifamoivoizana. Nitandahatra tsy nisy afaka nietsika ireo fiara ka ny sasany dia voatery niodina sy nitady lalan-kafa. Nitratsihatra ny mpitandro filaminana ka notapahana mihitsy ny lalana nandritra ny ora iray teo eo. Nialana tamin'ny fanembatsembanana ny asan'ireo mpamonjy voina.